Miarahaba tompokolahy, finaritra tompoko avy, manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Nalaim-baraka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray Madagasikara, mikasika indrindra ny latsa-bato ny tanterahana teo anivon'ny firenena mikambana ny 12 volana oktobra 2024 tamin'ity taona ity. Isy manko ny fivoriana tsy ara-potoana izay nitanterahana tany New York teo anivon'ny firenena mikambana hoy isika ka tsy maintsy niraisana fanapahan-kevitra momba ny référendum na fitsapahan-kevi-baoka nataon'ny Russie mikasika indrindra ireo tanàna efatra any Ukraine izay nampidiriny ao anatin'ireo tany izay iadidiny Rosia izany. Teny am-piandohana tamin'ny volana marsa dia efa nisy ny fivoriana izay nitanterahany firenena mikambana ka nandraisana fanapahan-kevitra ho an'ireo firenena mikambana izany ny amin'ny hoe hanameloka sa tsy hanameloka ny Rosia ny amin'ny fanafihana ataony any Ukraine. Eo amin'ny lafiny geopolitika izany satria manana ny toerany maneran-tany reto firenena izay miady ireto. Ary manana ny tanjany eo anatrehan'izany ihany koa ny firenena Amerikanina sy ny firenena mivonona ao anatin'ny vonona Eoropeanina. Miampy amin'ireo firenena aty Afrika na ny Arabo na ny Amerika Atsimo. Tamin'izay fotoana izay ho an'ny Madagasikara dia nisafidy ny tsy haneho hevitra Madagasikara ka sady tsy nomba any Rosia ny tsy nomba any Ukraine. Tamin'ity indray mitoraka ity rehefa nanontaniana ny hevitra ny firenena mpikambana ao anatin'ny firenena mpikambana dia nisafidy nanameloka any Rosia Madagasikara ny amin'ny fihetsika Rosia izay nanao an'iny référendum iny ary napiditra amin'ireo tanàna efatra ireo ho anatin'ny tanànan'ny Rosia. Zava-misy anefa taoriana ny 12 volana oktobra nanao fanambarana ny ambasadôran'ny fédération-ny Rosia izay miasa sy monina eto Madagasikara ka nitantara nitranga tamin'ny 12 volana oktobra iny. Izy izay nilaza ny amin'ny hoe misy firenena izay nametraka ny toerana manoloana indrindra ny amin'ny tsy fanaken'izy ireo an'ilay fanapahan-kevitra ny raisin'ny Rosia misy 370 ary misy firenena manodidina ny 50 teo eo ho ity fanambaran'ny ambasadôran'ny fédération-ny Rosia ity no tsy laza ny heviny sy nanohana ny Rosia ihany koa ary misy ireo izay tsy mipoitra nandritra ny fivoriana. Raha ity fanambaran'ny ambasadôran'ny fédération-ny Rosia ity izay miasa sy monina eto Madagasikara dia midika ny amin'ny hoe mampiditra ny ady hevitra ho amin'ny tsy fikaroham-bahaolana pasifika izao tontolo izao fa manery ny hisiny ny ady maharitra ho izy ireo any Ukraine izany. Eny fomba fijeriny izay entina handaminana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa marina sy rariny ny référendum nataon'ny Rosia mikasika ny Ukraine. Mety hoe ady hevitra mandeha amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany dia mety misy olona ilaza ny amin'ny fa inona koa ny idiran'ny Madagasikara amin'izany. Tena misy idirana izany satria vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia manana olana eo amin'ny tontolo ny carburant izao tontolo izao anisan'izany Madagasikara. Vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine dia manana olana Madagasikara eo amin'ireo fahamatsiana ny entana andavanandro ka mitovy ihany amin'ireo firenena izay misedra ny tseran'ny aina amin'ireo fiakarana vidin'entana sasatsasany saingy tsy izy rehetra akoriny. Fa miseho anatin'izay moa tsy fahaiza mpitondra mitantana ka afangaro anatin'ilay adiny Rosia sy Ukraine ilay fiakaran'ny vidin'entana amin'ny tsy fahaiza mitantana sy ilay fiakaran'ny vidin'entana vokatry ny ady. Ady hevitra roa samihafa izany. Fa iverenantsika ity raharaha ity. Taoriana n'iny safidin'ny Madagasikara iny izay hafa ny safidy tamin'ny volana marsa teo ary hafa ny safidy tamin'ity 12 volana oktobra ity dia nabe ady hevitra teo amin'ny tontolo ny sehatra iraisam-pirenena indrindra ho an'ny teto Madagasikara hoe niova hevitra, niova lela, niova fijery ny fanjakana malagasy. Akory anefa ny agagana tamin'ny faran'ny herinandro raha nahoraka teo anivon'ny tontolo ny aina aman-jery ny fanambarana ny filazana nataon'ny prime ministre fa tsy misafidy firenena atsy sy aroy Madagasikara. Dika izany fa mitazona ny position teo aloha misabaka i Madagasikara amin'ity raharahan'ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine ity. Azaverina ve zany fa ara-dalàna ny fihetsika nataon'ny Rosia izay nanafika any Ukraine raha io fanambarana ny prime ministre io. Azaverina ve zany fa ara-dalàna ny référendum masadasada na fitsapahan-kevi-baoka sadasada nataon'ny Rosia tany Ukraine ka nisintomana ireo tany anankefatra izay any Ukraine madidioka kanefa dia sintomin'ny Rosia
ao anatin'izay hoe annexion izay. Raha raisina am'ty fanambaran'ny PM ty hoe tsy momba natsy na ny aroa. Dika zany fa manamarina ny fihetsika feno abibiana ataon'ny Rosia am'izao fotoana izao ka mitarika ny ady ary manitatra ny ady ho ela kokoa zay misy fiantraikany indrindrandrindra aty Madagasikara. Fa mahavariana sy mahagaga de mifilazana ny gazety mpiseho isan'andro zay akaiky ny fitondrana milaza fa tsy mifampidiniana tany filoham-pirenena iny safidin'ny Madagasikara nandritra ny latsabato teo anivon'ny Nations Unies iny. De gaga sy talanjona ny rehetra mahita zany ny amin'ny hoe fa diplomasia inona no misy eto Madagasikara, mpitatana inona no misy eto Madagasikara ka ny filoham-pirenena tsy mahalala ny fanapahan-kevitra zay raisy ny solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana. Ahoana moa ny eritreretana zany tsy ahafantatra an'izay fanapahan-kevitra raisina ny filoham-pirenena araka ty nambarana ty lohateny gazety ity. Ary hafahafa ihany koa ny faneho-kevitra zay ataon'ny Prime Ministre. Izy am'ireo ary no arahan'ny filoham-pirenena le an'ny Prime Ministre ve sa la efa nanaovana safidy tamin'ny 12 volana oktobra teo anivon'ny firenena mikambana ka niarahantsika tamin'ireo firenena misy 370. Diplomatie sadasada, diplomatie kilalao-njaza no misy eto Madagasikara ka tsy incident diplomatique no ilazana izany fa scandale international. Efa mahazatra n'izao fanjakan'izao raha teo natao hoe scandale ka sokajiana ho scandale eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izany na scandale international. Tena hafa baraky Madagasikara satria karazany mampiseho ny tsy vitovi-kevitra ary ny tsy fankatoavana ny mpitondra aty tampony aty Madagasikara ho an'ilay solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny Nations Unies. De ahoana koa ny fomba fijeriny eo anivon'ny ministera ny raha rambahiny zany na ny MAE izay mandrindra ny lafiny ara-diplomatika amin'ny Madagasikara sy am'ireo firenena zay mifandray aminy indrindra firenena mikambana. Mbola fanontaniana mipetraka avokoa zany rehetrarehetra izany. Fa mba hamahana ny tiraraha ty de fanapahan-kevitra tsotra ny tokony aseho ny fanjakana raha ohatra ka tsy ny edi-kevitra ary tsy fantatry ny filoham-pirenena ity latsabato natao Madagasikara ity. Ary mametraka ny toerana ny amin'ny hoe tsy momba ny atsy na ny aroa ihany koa araka ny fanambaran'ny PM dia amin'ny alarobia izao de tokony foanana ny fanendrena ny ministry ny raha rambahiny malagasy satria tsy nahafeny diplomasia malagasy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tokony hamoaka taratasy izay manafoana miabrogé ny solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana ny fanjakana malagasy na ihany koa manaisitra ny ambassadeur Madagasikara any Washington. Azo antoka manko fa tsy maintsy nisy fikonan-doha ho an'ny solotena maharitra Madagasikara ao amin'ny Nations Unies sy ny ambassadeur Madagasikara any Washington tamin'ity fanapahan-kevitra ity. Ary tsy maintsy misy fakahakevitra zay mifandraika am'izay anjara toeran'izy ireo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nandeha taty an-tanindrazana. Avaizany lesiko arak'izany. Ary inona no mahatonga zao fisavoritahana miteraka fahafaham-baraka ao amin'ny Madagasikara izao. Tsy fantatsika de hoe sao de bedin'ny Poutine na bedin'ny Rosiana i Madagasikara taorian'ny fanapahan-kevitra iny ka mahatonga ny fivadian-dela sy karazana fametrahana ho bouc émissaire na fusible ho an'ny eo anivon'ny MAE na ny solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana sy ny any Washington. Fantaniana apetraka avokoa zany rehetrarehetra zany fa ny zavatra tsy azo tsinotsiniavina aloha dia mampisavoritaka ny eto atoerana ary manala baraka ny any ivelany ny position amin'ny Madagasikara. Ahoana no fijeriny zao tontolo zao amin'ny Madagasikara? Madagasikara moa le firenena zay mampimelava ary Madagasikara le firenena zay mieritreritra fa manana ny tanjany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena lafiny hoe industrialisation, lafiny famokarana CVO na CVE plus ihany koa na ny fomba ny hitondrana ny kabary teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary de mampiseho fa mandroso Madagasikara kanefa diplomasia tsy mandeha am'izay ozany mahamenatra no entina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mivoaka miditretra ny lelon-jaza ary diplomasia tsy tapa-kevitra no amaritana ny zava-misy zay miseho ankehitriny. De mbola hamaritra adevitra vaovao indray zany ary horentsika indray ny fanazavana entiny eo anivon'ny MAE, entiny solotena maharitra Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana na ny Washington mahakasika ty raharaha ty. Fatreo aloha ny andrano. Zany zava-misy, zany malaza. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.